anao ny fahefana, ny hery, ny voninahitra, ary ianao no manapaka izao rehetra izao amin'ny fahefanao. Fa Andriamanitra mamindra fo ihany koa ianao, dia mamindra fo amin'ny mpanomponao maro be to ambonin'ny tany ianao, dia mitondra ny fiainanay ianao. Dia indraindray izahay arabaky teny fa misy olona mety manitsaka ny lohanay, mety misy manahirana anay, mandalo zavatsarotra maro samihafa izay, kanefa dia entinao mivoaka amin'ny fitahiana mahatretrika izay. Dia indreto izay nivoaka ny tranonay ndraika, niditra eto amin'ity tranonao masina ity, hiara-mivavaka, hanolotra ny fonay ho anao Andriamanitra, hanamafindray ny dina izay natao, ny fanekena izay natao, fa hanompo anao mandramaty izay. Ary ianao kosa hanamafindray fa ianao no Andriamanitra, ianao no mpanjaka anay, ianao no manjaka eto amin'izao fiainana izao. Na dia ny fanjakana izay mandahanao tsy ho Andriamanitra aza, laza anao fa tsy misy aza, dia tsy maintsy manaiky izany fahefanao izany. Misaotra anao izay fa isa-tokantrano isam-baravarana dia tsapanay izany fahefana anananao izany, ny fahefanao izay miaro anay, ny fahefanao izay mitantana anay, manambona anay, mametraka anay amin'ny toerana sahaza anay, ary ny fitahinao izay arotsaka ao aminay dia avy aminao izany. Misaotra Tompo, indreto izay vahoakanao tonga eto anatrehanao, manatitra ny fisaorana sy ny fankalazana anao Andriamanitra, avia manatre izao fotoana izao, ary aoka anatrika ity fotoana ity amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao. Dia ny mpanomponao tsiraray avy izay tonga eto hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, dia ho fenonao ny fanahinao, ary hanapaka ho amponay ny fiadanan'i Jesosy Kristy ato amin'izao fanompoam-pivavahana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy anay no hanomezanay voninahitra anao Andriamanitra rainay, voninahitra ho anao Andriamanitra any amin'ny avo indrindra, ny fiadanana ho aminay mpanomponao. Amen. Bazo toerana Tompo. Tonga amin'ny fotoana izay ianona ny tenin'Andriamanitra isika, ary dia andeha isika no ny hira voalahatra ho amin'izany. Ry Tompo sanary mihira izany
anjarantsika amin'ity androandroany ity dia arak'izay voasoratra ao amin'ny salamo. Salamo 220, toko 220 ka hatramin'ny 130. Filazantsarany Matio, toko 20, andininy 20 ka hatramin'ny 17. Ary ny epistily ho an'ny Hebreo, toko 7, andininy 1 ka hatramin'ny 9. Alohan'ny hamakiana ny teny sy andraisana ny afaka dia hiarivavaka isika tokoa. Dia mbola midera sy mankalaza ny ny fahasoavanao izay Jesosy Kristy Tompo, raha nomenao indray ity volana vaovao ity. Misaotra noho ny tantananao ny fiainana tsirairay avy, nandritra izay 5 volana lasa izay. Ankehitriny Tompo dia tsy nitsahatra mametraka eo am-pelatananao ny fiainanay izahay. Ianao no aoka aneo ny fahefanao ary anapaka eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ankehitriny Tompo dia tonga ny fotoana hamakiana ny teny. Fanainao masina izay mitoetra ty anatinay tsirairay, ahaizanay mamaky ny teny, ahaizanay mandray ny afatra, ary ny mpanomponao izay hitondra ny afatra ao dia hitondra ny afatra sahazanay tsirairay avy. Manatrefeno izao fotoana izao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny teny rehetra dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Hitory ny anaranao amin'ny ray alariko aho, eo amin'ny fiangonana no hiderako ianao. Ianareo izay matahotra an' Jehova, midera azy. Ry taranaka Jakoba rehetra, manomeza voninahitra azy, ary matahora azy ry zanak'Israely rehetra. Fa tsy manao tsinotsinona na maharikoriko ny fahorian'ny ora izy, ary tsy mba manafina ny tavany aminy. Ka raha mitaraina aminy ireny, dia miaino izy. Avy aminao no azoko manao fiderana eo amin'ny fiangonan-dehibe. Ny voatiko dia efaiko eo anatrehan'izay matahotra an' Jehova. Hihinana ny mpandefitra ka ho voky, hideran'i Jehova izay mitady azy, ho velona mandrakizay anie ny fonareo. Hatsiaro ka hiverina ho an'i Jehova ny faran'ny tany rehetra, ary hiankohaka eo anatrehanao ny fokon'ny firenena samihafa. Fa an' Jehova ny fanjakana, ary manapaka amin'ny firenena samihafa izy. Hihinana sy hiankohaka ny mpanefoefo rehefa ambonin'ny tany, eo anatrehany no iondrehan'ny izay rehetra efa hitina any amin'ny vovoka ka tsy mahavelona ny ainy. Izy ny taranaka hanompo azy, ary ny Tompo dia holazaina amin'ny taranaka ho avy. Izy ho avy ka hanambara ny fahamarinany amin'ny olona izay mbola hateraka fa izy no nanao izany. Ary tamin'izany dia nanatona an' Jesosy ny reniny zanak' Zebedio mba ny zanak'lahy. Zanany lahy dia niakohaka ka nagataka zavatra taminy. Ary hoy izy taminy, inona no irinao? Dia hoy izy, raha vehivavy tamin'ny manendia dia mba hipetrahan'ireto zanak'roa lahy reto, ny anankiray eo ankavananao ary ny anankiray eo ankavianao ao amin'ny fanjakanao. Fa Jesosy namaly ka nanao hoe, tsy fantatrao izay angatahanao. Hainareo va ny misotro amin'ny kapokako izay efa hisotroko? Hoy izy roa lahy taminy, hainay ihany. Hoy kosa izy taminy, hisotro amin'ny kapokako tokoa ianareo, fa nipetraka eo ankavanako sy ny eo an-tanako ankavia dia tsy hay no hanome an'izany, fa ho an'izay nanamboarany raiko izay izany no omena. Koa amin'izany, ry lalahy, masiny mpiombona ny fiantsoana avy any an-danitra,
Ivery ny apôstôly sy ny mpisorona be izay ekentsika dia Jesosy, izay mahatokony nanenjy ahy tahaka ny Mosesy ho atao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra, fa izy ny natao ho mendrika anam-boninahitra noho ny Mosesy, araka ny anarany mpanao tranony voninahitra bebe kokoa noho ny trano nataony. Fa ny trano rehetra dia samy misy mpanao azy, fa izay nanao zavatra rehetra kosa dia Andriamanitra. Ary Mosesy dia mpanompo mahatoky tao amin'ny tranon'Andriamanitra rehetra ho fanambarana izay rehetra mbola ho lazainy, fa Kristy kosa dia zanaka manapaka amin'ny tranon'Andriamanitra, ary isika no tranony raha azontsika mafy hatramin'ny farany ny fahasahiana sy ny firavoravona dia momba ny fanantenana. Ray Masina manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia ara-mitsangasika hitsena ny afatry ny tenin'Andriamanitra ho amin'ity alahady maraina ity. Manasa no hipetraka aloha hikatona avokoa ny varavarana, fa zay tarany aloha zany dia amin'ny herindray meny toroteny. Voaloha mitomboana ao amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesoa Kristy Tompo sady mpamonjy antsika. Ny toroteny amin'ity marain'ity dia raisintsika avy eo amin'ny filazantsara araka ny Matio. Filazantsara araka ny Matio toko 20, andinin'ny 20 ka hatramin'ny andininy 720. Somary maizimaizina angamba ny amin'ny toerana famakiteny io dia somary sahirana kely ny zanako teo fa andeha ho vakitsika iny mandeha zany teny zany amin'ny anaran'i Jesoa, tsika rehetra mijery azy ao amin'ny baiboly tsika. Amin'ny anaran'i Jesoa ny teny manao hoe:
Ary amin'izany dia nanatona ny Jesosy ny reniny zanak' Zebedio mba amin'ny zanany lahy, dia niankohaka ka nangataka zavatra taminy. Ary izy taminy, inona no irinao? Dia ora vehivavy taminy, mandidia mba hipetrahan'ny reto zanak'roa lahy reto, ny anankiray eo amin'ny ankavananao, ny anankiray eo amin'ny ankavianao, ao amin'ny fanjakanao. Fa Jesosy namalika nanao hoe, tsy fantatrareo izay angatahinareo. Hainareo va nisotro amin'ny kapoaka izay efa isotroko? Hoy izy roa lahy taminy, haina ihany. Ho koa izy taminy, isotro amin'ny kapoakako tokoa ianareo, fa nipetraka eo an-tanako ankavanana sy eo an-tanako ankavia, dia tsy hany hanome izany, fa izay nanamboarany raiko izany no homena. Amen. Io teksta io zany a dia miresaka fangatahana anankiray izay tsy mbola niova akory amin'izao andro ampahavelomantsika izao, fa mbola eo hatrany zany fangatahana zany. Sahala amin'ny hitantsika mihitsy zany hoe izy roa lahy zany niteny tamin'ny reniny hoe mamany, ndao any amin'i Jesosy mba hangatao amin'i Jesosy hoe hipetraka eo ankavia sy eo ankavanana zahay. Dia iny izy roa lahy mijoro eo, dia zany reniny manatrika, dia miresaka ny mamany no mitondra ny teny, na ny reniny mitondra ny teny, mba apetrao amin'ny ankavananao sy eo amin'ny ankavianao reto zanako lahy anankiroa reto. Rehefa namaly Jesosy hoe tsy fantatrareo izay angatahanareo a, dia tsatsainiko izy roa lahy, haina ihany zany zavatra zany. Rehefa malala fitiavam-boninahitra re zany, ty fitiavam-boninahitra ty re olona, ty fitiavana toerany ty re olona mbola tsy miova, mahafatifaty ny olona mihitsy anie zany hoe toerany zany. Zany tsy miresaka politika fa miresaka na ty amin'ny fiangonana azy. Nefa raha ohatra zao ka tenenany mitovitovy amin'ity tenen'i Jesosy ty mantsy no teneniko. Raha tenenina zany ny olona hoe rehefa mahazo ny toeranao ianao ka naneka mijaly, mianto teny ianao ao, miantoka olona zato isam-bolana ianao, teneniko ianao fa na hanao ministera tsisy eo na ray aza, tsoka daholo ny olona rehetra. Ahoana koa zany, aiza ny ahavitana an'izany? Hatraty am-piangonana io efa ny olana dia zao rehefa mahazo an'ilay toerana tokoa, dia inona moa ny ataon'ny olona? Fa tena mahazo an'ilay toerana tokoa dia tena manao ve? Tsy tena manao. Miandra katekomenina ny olona dia misy amanjato indraindray miandra katekomenina, manjatony koa ny raisina na amam-polo maro. Rehefa tonga ampandray tokoa, tsy hita izay afitsoka. Atao akatoka tsy tonga, atao fandraisana tsy tonga, tapitra ihany ny taona, ty mantsy efa atsasaky ny taona ty tapitra ihany ny taona, rehefa krismasy indray vao miverina eto am-piangonana. Zany le zava-misy zany e, ary samy mahazaka fa réalité zany, réalité zany, zany zavatra misy iainantsika zany ravana malala. Ny atraty am-piangonana moa zany tantarako zavatra nareo. Tany amin'ny fiangonana anankiray nanaovako délégué tamin'ny fotoanandro fa nafanafana. Dia nirahan'ny solodapartany tany amin'ny fiangonana io, tany anao pastera Alamino ny fiangonana. Dia inona moa zavatra mitranga amin'ilay fiangonana zany? Ary tsy hoe tao ihany fa marobe ny fiangonana tahaka izany. Mizara roa ny fiangonana. Rehefa hifidy dekona, tamin'ny fidy dekona zany mbola tsy nisy ohatr'izany hatramin'izay niainana. Fidy dekona dia efa samy mitety trano dia manao lisitra, reto ny atsika. Manao lisitra daholo ny olona, reto ny atsika reto. Dia miomana any, ny atsika rehetra any fidiana, manao lisitra daholo. Dia tamin'izany moa délégué dia zany teny tamin'ny solodapartany hoe zao sy ny fobe, zao ny ao tsisy hoe manaraka fitsipika be ahoana fa tsy maintsy atao tapoka ny fandaminanao. Dia rehefa tonga ny fotoana hifidiana dekona zany dia
tsy niomana telo volona akory ny tao fa no manina dia tsy nitenenina hoe rovina ny daty dia natao ny fifidianana dia nifidy ny tompo moa zany dia nifidy olona tokoa ka rava daholo nitetika rehetra atao dia alahelo menimenina ahoana koa ty zay zao lasa rianina daholo ny dekoninao mampalahelo lay toe-javatra ty amin'ny fiangonana indraindray ady toerana ady voninahitra ary efatra amin'ny andron' jesosy zany io lay Mateo 20 fa tamin'ny andron' jesosy zany mazava nefa ny tenin'ny tompo misy teny anankiray zay haitsika tsenjery tsara ny teny hoe ianareo no fahazavany zao tontolo zao zay tsika no antsony hoe fahazavany zao tontolo zao ninona moa zany fahazavany zany tsika zany mpitarika tsika mpitarika eto am'izao tontolo zao e tsika kristianina mipitarika fa tsy tarihana indray marina arabaky teniny hoe ny saretindray no mitarika ny omby izao tontolo zao indray no mitarika ny olona tsy mahalala an'Andriamanitra indray no mitarika anao dia mandeha any tokoa tsika fa tsy tena hita le mampitarika antsika ka raha mpitarika isika araka ny teny voalaza ato moa zany dia hoe voalohany ny mpitarika dia aza manao tao foana aza manao tao foana mpitarika isika ka aza manao tao foana aza manaonao foana ozy fitentsika fa ny tena fiteny moa dia manao tao foana aza manao tao foana fantatrao ve zay angatahanao fantatrao ve zay ataonao dia tsy teny any amin'ny firenentsika na any amin'ny zavatra hafa fantatrao ve ny toerana misy ianao io mampandray antsika io ve fantatsika io zay lignele hoe manao tao foana e tsy mahalala akory zay ataony sy ny toerana misy azy jesosy namalika nanao hoe tsy fantatrareo zay angatahanareo hainareo fa ny misotro anokapoaka zay sotroko itoerana mampitandrina mampiandry mahadekonina malolo io ve fantatsika tsara mahampandray fanasany tompo mahavita batisa io ve fantatsika tsara ny tena dikan'izany aty amin'ny fiangonana rehefa miresaka fiangonana anao fantatrao ve fa aty amin'ny fiangonana zay teo lehibe dia manompo fa tsy tompona tenin' jesosy daholo zany resahako zany fa tsy zahako amin'ny teny zany ty amin'ny fiangonana e zany e zay teo lehibe zay teo dekonina dia manompo fa tsy tompona zay teo ololona dia manompo fa tsy tompona zay teo mpitandrina dia manompo no mihoatra noho izy rehetra araka ny 5:20 ao amin'ity Mateo 20 ty dia mba vakitsika kely ke Mateo 20:20 amin'ny anaran'i Jesosy ahoana ny voasoratra ao dia toy izany maninona ozy izy ny farany no voalohany ary ny voalohany no farany zaika amin'izay zany dia hoe ny fanompona ty amin'ny fiangonana ke paradigma mivadika e tsy le paradigma hoe mivadika ratsy akory fa mivadika ilay satria ny mahazatra antsika dia hoe zay manana toerana dia mahazo voninahitra zay manana toerana dia tompotompony zay manana toerana dia indraindrainy fa aty amin'ny fiangonana zay manana toerana dia enjehana zay manana toerana dia manompo zay manana toerana dia mamono tena ho amin'ny tombotsoan'ny hafa zay raha toe mpiandrondrina e zay raha toe mpitarika isika kristianina dia eo akaikin'i Jesosy eo akaikin'io Jesosy tsika araka ny teniny moa zany manao hoe fa nomenao izy ny fahefana rehetra ty any an-tany sy aty an-tany dia mandehany ianareo ka ataovy mpianatra ny firenena rehetra indro zao momba anareo mandrakariva fa nolazaiko teto zay tekst zay hoe momba anareo dia hoe miaraka aminareo zany hoe tsy mila angatahana ny mahakaiky ny Jesosy fa efa akaiky atsika Jesosy eo voako izy izy eo ny loko ianao kavanako sy akaviako ianao zao soratra masina efa eo zany tsika eo amin'ny toerany io tsika
Ary raha eo amin'ny toerana io zany sika dia tsy voninahitra fa fanompona no maheo atsika. Raha eo amin'ny toerana io tsika dia natao hiantso ny olona rehetra ho an'i Jesosy. Zany no maheo atsika ne. Ataoko ao anatin'ny fonoteny le hoe atao mamono tena, tsy le hoe mamono tena suicide akory, amin'ny asan'Andriamanitra mba ahatonga ny olona rehetra ahazo famonjena. Zany no maheo akaikin'i Jesosy atsika. Fa rehefa maty mboninahitra ny olona na maty toerana dia maty pahefana dia manao tao foana. Zany hoe mahatonga ny olona manao diplôma sandoka, manao fifidianana toerana, mivarotra ny tenany aza mba ahazahoana toerana. Io réseau io zany zao, réseaux sociaux io atao an'izany, atao ahazahoana toerana, atao hidokafa-tena, hanaratsiana ny hafa sy ny rehetra. Tsika dia mpanompon'Andriamanitra ka aza manao foana. Fantatrao ve fa napetrak'Andriamanitra ho mpitarika ianao? Tsy fitahiana fotsiny ny sahana amin'le hoe ataon'Andriamanitra lohany ianao fa tsy nambony. Lohany zany dia hoe teta, ianao no mitarika. Raha amintsika malagasy zany dia nataon'Andriamanitra ho ray aman-dreny ianao. Ianao kristianina nge ny ray aman-drenin'ny fiarahamonina. Ianao ny jeren'ny olona eo amin'ny fiarahamonina. Ny ataonao no ataony, fa tsy ny ataony no ataonao. Dia le hoe aza manao ny fanaony zao tontolo zao fa miova amin'ny fahazanavozana ny saina. Ka na eo amin'ny fiarahamonina na ty amin'ny fiangonana, ny mpanompon'Andriamanitra, tena mpanompon'Andriamanitra tsy matimaty mboninahitra, tsy matimaty toerana. Tingenana fotsiny seza nefa ny andraikitra tsy atao. Zany le izy ange zay le ny amo mivatana tak'izay ny fomba fiteniko zavatra. Tsy hoe tingenana fotsiny seza io, mahazo toerana ianao ty amin'ny fiangonana fa ny andraikitra tsy ataonao mihitsy. Ty fiangonana nge tsy misy manery ianao, tsy gendarme na polisy aty hanery ianao. Fandray fanasan'ny tompo ianao tsy maintsy manao akatoka hono e. Tsisy ianao hanery anao an'izany. Diakona ianao tsy maintsy mivory. Azo atao ihany zany na ny fitsipika ny arahana. Zay le fiteny foana hoe raha ty fitsipika ity no arahana ka arahana arabaky teny, tsy misy diakona anankiray mitsangana eo, tsy misy mpandray anankiray mitsangana tsony aty amin'ny fiangonana. Tsisy manery. Tsika tsy eo ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Io zany ny andraikitra rehetra zay raisitsika eo amin'ny fiangonana dia fantatsika izay ataotsika. Tovy amin'ny Paoly apôstôly tsika rehefa amin'io andraikitra io, tsy amin'ny finoana ihany fa amin'ny andraikitra ihany koa, hoe fantatro izay noko, fantatro izay ataoko, mpitandrinao, fantatro hoe inona ny andraikitra omen'Andriamanitra, inona no andraikitra tsy maintsy tanako. Mpandray fanasan'ny tompo aho, inona no andraikitra mpandray fanasan'ny tompo aho ao amin'ny fiangonana, inona no andraikitra eo amin'ny mpiara-belona amiko. Tsy hoe tonga fotsiny dia mandray fanasan'ny tompo aho, tsy miteny inona ny fiarahamonina fa fianarana ho an'ny minotsika. Aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao, tsy ny tanora ihany fa tsika rehetra dia tonga fianarana ho an'ny mino satria mpitarika tsika ary akaikin'i Jesosy tsika. Tsy manao tao foana ny mpanompon'Andriamanitra fa mahalala tsara ny andraikitra nomen'Andriamanitra azy. Ka na ianao zany mpiandry, na ianao diakona na loha olona, na ianao vita batisa, ianao mpandray fanasan'ny tompo, ianao tompony andraikitra any amin'ny sampana, dia tsaro fa andraikitra goavana nomen'Andriamanitra antsika eo ary tokony hahalala tsara antsika eo inona zany. Zany angeny mahatonga antsika mampiofana, mampianatra mba hahalalan'ny olona tsara hoe inona zany andraikitra zany. Manjary noho ny ataotsika sanatria no itenenan'ny olona ratsy anisa Andriamanitra. Fa mba noho ny ataotsika no mahatonga ny olona hiteny hoe fantatray fa momba nareo tokoa Andriamanitra. Andeha koa zay mba hiaraka aminareo. Zany angeny tanjony e. Zay voalohany. Satria nataon'Andriamanitra mpitarika tsika. Eto zany tsy miresaka an'le tsy manao polemika an'ilay tekstsika hoe zalahy reto naninona. Fa mazava ny tenin'i Jesosy. Fa rehefa ianao no eo akaikin'i Jesosy dia mivonona ianao hiaritra mafy.
Zany misy vonina hiaritra mafy. Sahala ny manan-kivy zany lesahako zany a. Zany hoe akaikin'i Jesosy hoe misy zavatra mafy ao. Rehefa akaikin'i Jesosy ianao a, dia vonina ianao hisotro ny kapoaka mangidy fa tsy toho tantely. Zany hoe ny olona rehetra efa niaraka tamin'i Jesosy dia mahalala tsara an'izany. Na dia tahaka ny mihinana aviavy ihany aza ny fiarahana amin'i Jesosy. Mangidy rehefa mihinana azy ianao, miditra am-bava izy, fa ahoana ny farany? Mamy ny farany. Zany ange mitovy amin'izany fiarahana amin'ity Jesosy antsika ity a. Misy fiaretana ao anatiny ao. Misotro ny kapoaka izay sotrontsika. Vonina hiara-misotro ny mangidy aminy, misotro ny aleoko maty. Zay midika an'ilay teny hoe aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Misy teny Jesosy anankiray zay eo amin'ny Jaona 10:20 tiako iarahana mamaky kely amintsika. Jaona 10:20 a. Andininy 9:20. Ampiasa hoe baibolitsika io fa za tazomina fotsiny eny tanana eny a. 9:20. Ahoana mivakiny eo? Minaran'i Jesosy mamaky atsika manao hoe raha alan'izao tontolo izao ianareo dia aoka ho fantatrareo fa zao efa alany talohanareo. Fanaranan'i Jesosy zany tsy mamy foana. Zay ny manahirana amin'ilay antsoina hoe théologie de la prospérité. Zany no indraindra mantsy rehefa miaraka amin'i Jesosy dia tahiny ianao dia misy an'izao. Indray ary tsy ilaina akory ny mibebaka. Tsy ilaina akory ny mandinika tsara ny tenin'Andriamanitra fa dia zay izy zay. Dia milahatra mihitsy ny olona amin'izany resaka zany. Dia gaga mihitsy fa za tsy hiteny anao hoe taiza fa dia gaga mihitsy fa dia milahatra ny olona. Dia inona moa zany tena laharana any a? Satria mambana tena hoe misy fitahina, misy fahasoavana, misy an'izao. Raha ohatra mantsika nataon'ny fototra kely zany ny fitoriana teny zany, natao hoe avy manaraka an' Jesosy fa zay manaraka an' Jesosy dia mijaly daholo. Ahoana kay? Asa raha raga fa dia tsisy tsony ny mpandray, tsisy koral, tsisy inona fa manaraka an' Jesosy dia mijaly daholo. Nefa zany koa ny marina. Zany no izy. Tsy misy olona azo atao mpianatra Jesosy raha tsy mitondra ny hazo fijaliany ka manaraka azy. Tsara zany a. Tondra ny hazo fijaliana. Mba manana hazo fijaliana ve tsika reto zao? Sa hoe tsisy fa le tapa-kazo kely ohatran'iny mba hazo fijaliana. Tena manana hazo fijaliana ve tsika? Fa mila manana hazo fijaliana zany. Tsy hoe mila fa manana zany izay miaraka amin'ny Jesosy. Aza manao Petera. Aza manao Petera. Petera moa zany dia ny oalaoala hoe mba tsy ho fantatry ny olona fa akaiky an' Jesosy. Ao amin'ny Luka 2:20 tsika mahita ny tenin'ny Petera rehefa nanontaniana hoe ianao koa mba naman'ny rangahy ty? Dia ahoana izy ny valiteniny? Raha vehivavy tsy fantatro izy. Body tsy mahalala rehefa raikitra ny sarotra. Rehefa mafy ny atako moa izy ny fitenin'ny tanora. Body tsy mahalala. Tsy fantatro zany Jesosy zany. Zao andro misy antsika izao dia andro tsy hoe magaga. Vanim-potoana ifoazan'ireo rehetra izay mankala ny fivavahana kristianina. Mankala ny mpanaraka an' Jesosy. Ary tsy mbola nisy an'izany teto amin'ny firenena. Tany amin'ny taona 5,700 tany. Rehefa tonga teto ireo karazana hoe libertin noho ny lalàna momba ny laïcité navoakan'ny mpanjana tany tamin'izany fotoana izany a, dia nisy fanenjehana ny fiangonana, misy ny fitoriana ny tsy fisian'Andriamanitra, etsetraetsetra. Dia tamin'izany dia taty aoriana moa zany niova zany toe-javatra zany. Fa amin'izao andro zao indray zao misy mandany vola mihitsy any amin'ny télé. Ireo télé ireo misy vitsivitsy misy azy a, izay mitantara hoe tsy misy zany Andriamanitra zany. Tsy misy zany Andriamanitra zany. Tsy misy an'izany. Tsy misy an'izany Jesosy zany. Zay tsy mino an'izany.
dia eo zany ny tena mila fahavononana hiaritra amin'izany, tsy niady hevitra amin'ireny olona ireny dia tsy fantan-kory izay lazaina, fa nijoro tsara ho tena mpanompon'i Jesosy Kristy. Raha tia hanaraka azy marina tsika dia vonona ihany koa hiaritra, vonona ihany koa enjehina. Zay ny teny Jesosy rehefa nanontany ny mpianatra, zay efa nanaraka anao na fony zavatra rehetra, inona zany no azonay? Dia nareo mamaly azy, inona le azo lozy izy? Inona daholo izy le nomena azy? Ao mamaky baiboly ihany tsika rehetra, samy mamaky daholo. Ao amin'ny baiboly eo zany, eo amin'ny soratra masina eo zany, dia tsy ho apotrako fa teleny fotsiny hoe inona ny tantarain'i Jesosy, dia zao ny tantarain'i Jesosy taminy. Eny e, nanaraka anareo a, dia mahazo trano ianareo, mety mahazo akonana nareo, mahazo an'izao nareo, tany sy trano ianareo sy ny rehetra. Fa fanampiny zany rehetra zany dia mahazo, inona le fanampiny? Ory fiangonana, tsy mamaky baiboly ve nareo e? Ny fanenjehana ozy izy. Fanampiny zany dia ny fanenjehana. Zany izy, kado zany ny fanenjehana io atsika. Kado io, kado. Ka dia maiza mandray kado? Maiza mijoro tsara amin'izany? Rehefa tena mipoaka ve ny fanenjehana? Vonona ve ianao? Hitsangana tokoa ve ianao? Dia efa mipoaka izy zany zao. Fa lazaina io, tsy misy zany. Io fivavahana kristianina io no nahampahantra ny firenena. Zay lazaiko etona fa tsy marina amin'ny vinanoviana zany. Fa ny fiatsaram-belantsika noho ny amin'ny fivavahana, tsy nandray tsara ny fivavahana, noho ny fanompontsampy mbola manjaka eto amin'ny firenena, zany no mampahantra ny firenena. Zany no mampahantra ny firenena. Zany no mampahantra antsika. Raha tena ny vavaka tsika, taka ny nataon'ny Soisa tamin'ny fotoan'andro, nanan-karena tsika. Manan-karena izy, maninona ny olona nivavaka tany Soisa manan-karena? Io Norvezy, izay fivavahana kristiana dia mbola fivavahan'ny vahoaka any. Ary voalaza zany zao fa i Etazonia no firenena tandrefana tsy tena niozongozona ny finoany. Etazonia nefa ny firenena tandrefana faran'izay manan-karena. Afaka mijery nareo tsy ny de reçu a, tsy zavatra fantatsika fotsiny resahana, fa mijery an'ireny karazana revue ireny ianao, ny revue économique samy hafa, fa mbola Etazonia no mitarika an'izao tontolo izao. Any ny fivavahana nefa tena fiainan'ny olona. Dia mampalahelo moa zany le izy fa mbola ho resantsika amin'ny andro hafa zany. Afaka malala, vonona hiaritra ny fijaliantsika satria eo akaikin'i Jesosy. Fa tsy hoe tsy mahalala zay angatahantsika na tsy mahalala zay ataontsika. Satria mpanompontsika dia vonona hanaraka azy tsika n'aiza n'aiza. Vonona hijoro vavolombelontsika. Vonona hanao ny sitrapontsika. Vonona hiaritsika noho ny aminy. Fa raha miara-miaritra amintsika dia hiara manjaka aminy koa. Zay ny faharoa. Fahatelo, manekeny fahefana. Zay zany natao hoe tsoakevitra amin'ilay izy. Efa mazava tsara zany ny lazain'ny Jesosy ao amin'ny Matteo 20. Iza ozy izy no manome an'izany fahefana zany? Iza manome an'le hoe ankavia sy ankavanana? Ny rainy ihany. Ao vakintsika fa so diso ny filazantsika azy. Ny 220 amin'ny anaran'i Jesosy. Matteo 20, 220. Ho koa izy tamin'ny anaran'i Jesosy, ho koa izy taminy, hisotro amin'ny kapoaka tokoa ianareo, fa nipetraka eo tanako ankavanana sy eo tanako ankavia, dia tsy any hanome zany fa izay nanamboarany ray zany no omeny. Ary fahefan'Andriamanitra ray ny mametraka atsika amin'ny anjara raharaha, amin'ny anjara toerana, amin'ny anjara fanompona eo akaikin'i Jesosy. Io zany dia mila manaikitsika fa avy amin'Andriamanitra zay ny fahefana zany. Ny mahadekônina anao, ny mampitandrina, ny mampiandry anao, ny olon'Andriamanitra anao dia zavatra nomen'Andriamanitra io. Tsy misy olona afaka manatona ny ray raha tsy
raha tsy izy no manao miantso atsika, raha tsy izy no mametraka atsika amin'izany toerana izany. Andriamanitra no manome fahefana na aty am-piangonana na ny ivelan'ny fiangonana, izy no manapaka. Inona ny loha hevitra amin'ity volana ity? Manapaka amin'ny fahefany ny tompo. Manapaka atsika amin'ny fahefany ny tompo. Fahefan'Andriamanitra io zany a, goavana be io. Amintsika protestanta réformé moa zay la tsika hoe souveraineté de Dieu, un Dieu souverain. Tena manapaka, manjaka. Eo amin'ny Romana 7:10 fantatsika rehetra io Romana 7:10 andininy voalohany, misy teny manao hoe Romana 7:10 misy Romana ny baibolitsika ara Romana 7:10 misy teny manao hoe azo efa avy de mahita azy misy teny manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana fa tsy zay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Zay no tokony tsy hanaovana foana. Izay andraikitra omen'Andriamanitra dia avy amin'Andriamanitra zany. Eo ihany ny hoe fanekena ny fahefana, fa eo koa ny hoe fahazakana ny fahefana nomen'Andriamanitra, fahazakana ny fitondrana nomen'Andriamanitra. Mahazaka ny hoe mpanjaka ny hoe fanjakana nge, ny hoe fanjakana dia zaka no fototeniny. Izany hoe ny olona omena fahefana dia nataon'Andriamanitra hahazaka izany, hahazaka ny fanenjehana vokatr'izany fahefana izany, hahazaka ny fitondrana ny olon'Andriamanitra, hahazaka ny toe-javatra rehetra, ary havita hitondra ka hanasoa ny hafa, hanasoa ny ondry. Izay nomen'Andriamanitra ho tandremana. Andriamanitra io zany mahagaga ary misaotra an'Andriamanitra ianao, misaotra an'Andriamanitra ianao. Misy teny famerimberika moa eto kanefa ny teny tena manana hery matanjaka be mamaky ny Romanina 7:17 ianao, 7:17 eo tsara fa misy teny mahafinaritra ao anatin'io mahafinaritra ilay izy na dia hafahafa aza. 7:17 azafady 17:17 ahoana mivoalaza ao amin'ny 17:17 amin'ny anaran'i Jesosy, araka ny voasoratra hoe Jakoba no tiako fa Esau no halako. Dia hoy koa izy tamin'ny Mosesy 10:10 fa hoy izy tamin'ny Mosesy, izao hiantra zay hatrako ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Matoa zany ianao mipetraka amin'izao toerana zao, na mpitandrina aho, zaho mpitandrina, na ianao dekona, na ianao mpiandry, na ianao iza, dia famindrapon'Andriamanitra mametraka anao, ny fitiavan'Andriamanitra mametraka anao. Fa maninona ny olo-kafa tsy nataony teo fa ianao nataony eo. Zany hoe tokony hisaorantsika an'Andriamanitra nefany. Matoa ianao mpandray aty amin'ny fiangonana io betsaka ny olona zay tsy hoe maniry fa any ivelany ihany tsy nanitoriana ny filazantsara aza najambain'Andriamanitra zao tontolo zao ny masony tsy afaka manaiky. Fa ianao anisany anankiray izay tian'Andriamanitra ianao, nofidiny ianao, ary nefa nofidiny ianao dia tsy manariana ianao, dia nomeny ny fahefana ianao, mampitandrina anao, meny ny fahefana ianao, mampiandry ianao, meny ny fahefana ianao, madekona ny olona anao, meny ny fahefana ianao any amin'ny sampana misy ianao, meny ny fahefana ianao amin'ny mpandray fanasan'ny tompo anao, mahavita batisa anao, satria fitiavan'Andriamanitra anao zany ianao no tiany fa tsy ny hafa. Isaorantsika an'Andriamanitra zany satria fahefana ange manao an'izany. Andriamanitra dia mpanjaka, manana fahefana tsy azo rehefesina, tsy azo rehefesina ny fahefan'Andriamanitra. Ary rehefa ambetrany eo amin'ny toeran'io ianao dia misaora azy. Zany fahefana ihany no ametrahany ianao ao. Zany fifaliantsika ry havana malala. Raha mivavaka tsika amin'ity maraina ity dia manana fifaliana manokana satria zaho ve Andriamanitra ty olo-mahandro ty dia napetraka ao mpitandrina, ty olo-mahandro ty napetraka ao dekona natao fiangonanao, ty olo-mahandro ty nataon'olo olona atao fiangonanao, ty olo-mahandro ty nataonao mpiandry atao fiangonanao, ty olo-mahandro ty nataonao anisan'ny mpandray fanasan'ny tompo miray latabatra aminao,
ty olo-mandry ty nataonao batisa satria noraisinao zanakao. Zany fifaliantsika. Zany fifaliantsika revana malala. Ka dia manana fifaliana fa nomeny tompon'izany tsy nangatantsika izany, tsy nedivantsika izany, tsy norombahantsika izany, fa nomen'Andriamanitra mamaim-poana ao amin'i Jesosy Kristy zanany satria tiantsika izy. Dia misaora azy. Dia amin'io andraikitra meny anao io dia ataovy ny andraikitra. Ataovy ny andraikitra. Fa aza atao vilia tsaoana. Nisaoana sahala mbola tsy hitako nihinana tamin'ireny. Tsy atao vilia tsaoana ny andraikitra fa rehefa diakonina ianao dia ataovy ny asanao. Mpitandrina ianao dia ataovy ny asanao. Mpiandry ianao ataovy ny asanao. Mpandrefana san'ny tompo ianao ataovy izay mampandrefana san'ny tompo anao izay. Vita batisa ianao mijoroa amin'izany mahavita batisa anao izany. Afaka malala. Rehetra izany no afatra ho antsika amin'izao marain'izao rehefa nataon'Andriamanitra ho mpitarikitsika rehefa novidian'Andriamanitra tsika napetrany eo amin'ny toerantsika dia misy an'ireto afatra reto izany nomeny tompo antsika. Voalohany dia hoe aza manao tao foana. Faharoa dia hoe mivinoana hiaritra mafy, ary ny fahatelo dia hoe manekeny fahefany fahafitiavany ianao izany. Ho an'Andriamanitra voninahitra. Amen. Ivavaka isika ary alohan'ny vavaka dia anonona ny teny aorian'ny sitrapon'Andriamanitra manao hoe sambatra ny maitso lalana izay mandeha araka lalan'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao izay no ny amin'ny teninao izay napetraka tao ambavanay ary renay tsara ny afatra ny teninao. Tsy naniry izay, tsy nangataka, tsy nandrombaka, fa nomenao maimaim-poana noho ny fitiavanao ireo andraikitra samihafa aty amin'ny fiangonana, ireo toerana samihafa izay misy anay. Misaotra anao izay Tompo, misaotra anao izay fa niantranao izay, no tiavinao izay, ampianary koa izay mba ho tianao tokoa, ho samiharitra ny mafy, tsy hanaonao foana amin'ny toerana sy ny andraikitra izay nomenao, fa hanao izay azonay atao ho voninahitra ao, mba hampiseho tokoa fa hanao ny fahefana, hanao ny hery. Ampianary koa ny isa ampatan'olona sy isa tokantrano Tompo, hanaiky anao, hanapaka ny fiainanay, mba ho tapahanao ny fiaina tokantrano, ny fiainam-panompona, ny fiainam-pirenena ihany koa, mahatoky manana anao izahay. Dia mametraka fiainam-pelantananao ny fiainanay manokana izay, fantatrao tsara ny fahalemenay sy ny tsy fahatanterahanay, dia indro izay manolo tena ho anao indray, mibebaka, mifona amin'ireo adalana izay natao teo amin'ny asa fanompona, no izay tsy manao akory izay nametrahanao anay, no izay tsy manatanteraka akory izay toerana nirinin'ny fonay kanefa nomenao anay maimaim-poana, no izay tsy mahavita ny andraikitra mampanomponao anay, dia mifona aminao izay Jesoa, ary indro atolotray amin'ny alalan'ny vavaka ao anatin'ny fahanginana bitsiky ny fo, izany fifonana izany. Jesosy tomponay io, na dia miezaka azy izay, dia marobe ihany no tsy vitanay. Mainka moa fa tsy manao ezaka ninninona izay, dia tapitra ihany ny taona fa tsy mahavita ninninona raha teo. Mamindra fo hoe mamela heloka. Fa izany no anatonana ianao, fa ianao no manana fahefana hamela heloka noho ny rahanao izay nalatsaka ao tao Kalvari. Amin'ny anaranao no anaovana izany vavaka izany. Amen. Zimmerman.
asanao hitsangana handray ny teny soa mahafaly ho famelana ny elontsika hoy ny tompoko amin'izany satria efa no amarinina tamin'ny finoana sika dia aoko sika anana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika fa folom-bola tsy nanan-kery sika dia maty hamonjy antsika Kristy tamin'ny fotoan'androny hamonjy ny ratsy fanahy. Ko ambarako amin'ny anarany fa voavela ny eloko ao ary afaka ny fahotanao, aza manota intsony mandehana amin'izao sisy izao manompo ny tomponao. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony, sarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Rehefa izany dia andeha isika nonona ny fanekempinoana apôstôlika manao hoe mino an'Andriamanitra raha tsy teo mpanao lanitra sy ny tany any ary mino an' Jesosy Kristy sanan'ilay tokoana tompontsika izay nitolotolona tamin'ny fanahy masina aterako mariviejiny ijaly ira nanapaka Ponty Pilato moana tamin'ny azo fijaliana maty ka naleva nidina tany amin'ny fiainantsika tsara tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ho any an-danitra petraka vavan'Andriamanitra raitsy toa avy any ny viny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina onana masina manerana zao tontolo izao ny fimonan'ny olona masina famelan-kely fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Azo toerana tokoa feon'ny zava-maneno fofoya no manelanelana ny fandaharana manaraka. Tonga eo amin'ny vavaka fangatantsika tompoko fotoana anankiray angatantsika amin'Andriamanitra inona fa tsy hoe angataka voninahitra korytsika nangataka zavatra hafa fa tena angataka izay ilayntsika izay mahasoa antsika ary izay fantatsika fa tena ilainy ny ankonantsika, ilainy ny fiangonana, ilainy ny firenena ary dia hivavaka amin'ny fotsika fa tsy amin'ny vava ihany, hivavaka isika tompoko. Misaotra anao zahay Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tomponay io, Andriamanitra velona, Andriamanitra mahery, Andriamanitra tsy toa izay mampahery anay. Misaotra anao zahay fa ny valim-bavaka avy aminao no ivelomanay. Impiry izay no teo an-tanan'ny aretina ny tsy fahasalamana fa tsy mipito tsy mimbalo no nitahinao anay ka nanasitrananao anay.
impirimpiry zay no efa nandalo zavatsarotra fa indro entinao mivoaka amin'ny fitahina mahatretrika izay. Impirimpiry zay no tratrany ny fakapanahy, tratrany ny fizahan-toetra mahamay fa indro zay no tahinao ka dia napetraka eo ambony vatolampy ny tongotray, tsy niozongozona ny finoanay. Misaotra anao zay Tompo isam-pianakaviana, isam-batan'olona, ary tsy mbola nisy zanakao ka nangatakanina teny amoron-dalana, fa nomenao anay izay sahaza isan'andro ho amin'ny fiainanay. Misaotra Tompo fa tsapanay zany, tsaroanay zany, ka dia indro zay manavao hatrany ny fanoloran-tenanay ho anao. Ninona endriky ny fanenjehana, endriky ny fijaliana, endriky ny fanaratsiana ataony nitsidihia, ataony ny fahavalon'i Jesosy Kristy, dia mbola marina hatrany ny teninao fa tsy reny akory no animbanay, tsy reny akory no andravanay, no amotika ny fiainanay, satria miaro anay fatratra ianao, sary-piaro aminay ianao, ka dia miaro anay amin'ny lalana rehetra alehanay. Indro ianao mitaridalana anay amin'ny andro maizina rehetra, ka toy ny andry afo mitaridalana anay ianao amin'izay rehetra alehanay, dia mazava ny lalanay. Ary raha atoandro ny andro dia andro rahona ianao famantaran-dalana mba tsy ho diso lalan'izay. Misaotra Tompo fa zava-dehibe zany nataonao taminay izany. Ankehitriny izay dia tonga eto anatrehanao, hangata-javatra aminao, ary ianao kosa mamaly anay mandrakariva hoe inona no irinao. Tsy hanao tao foana izay amin'ny fangatahana aminao Tompo, fa izay ilainay sy ny ankonanay, izay ilainay amin'ny fanomponanao, izay ilainay amin'ny fanompona ny firenenay, izay ilainay amin'ny fanompona ny fiangonanao, no tena angatahanay aminao. Tompo malalanay eo, raha anonona tonom-bavaka ao am-po ny vahoakanao, ny olonao ankehitriny, dia mihaino ny vavakay. Dia misaotra mpamonjy tianay io fa rena sahady ny valim-bavaka omenao ho an'ny ankonanay. Raha miala eto amin'ny toerana ity izay dia be fanantenana ny amin'ny fitahinao anay, fa mino izay araka ny teninao hoe raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Fa afaka izay ho an'ny asan'ny fiangonana Jesosy, iombonanay rehetra ny asan'ny fiangonana izany. Be dia be ny toe-javatra aty amin'ny fiangonana izay mampahalemy anay, tsy mahatanteraka anay, kanefa ihany koa mampiady saina anay andro manalina, vita sa tsy ho vita. Kanefa Tompo, efa nampianarinao izay fa raha mino izay dia asehonao ny voninahitrao. Dia miankina tanteraka aminao izay, fanorenana fotodrafitrasa ambadika io, goavana be ny asa, ny fanaovana tafika masina kalamanjana izay iomananay ankehitriny, ny rodorodo-pidiarana sy fitoriana isaky ny faritra, entina ambavaka izany. Ireo zanakay lasa nanao tafika masina ary iverina amin'ity androany ity, tantany hoe ny an-dalana, mbola manao ny fampivavahana amin'ity maraina ity dia mody raha hariva. Tantany eny amin'ny lalana aleny fiangonanao, arovy amin'ny raha tsy rehetra izay ny mpanomponao izay mitarika ny fiangonana, mpianaro mandrakariva hanana fanetretena, hanana fifaliana ihany koa ary fahatokinanao na dia sarotra aza ny asa. Ireo mpanomponao rehetra eto amin'ny fiangonana izay mieritreritra ny amin'ny asanao ka mivavaka ho an'izany asa izany, dia tanterao ny fanondrinay Tompo fa araka ny sitraponao izany. Taka izany koa mivavaka izay ho an'ny firenenay, fa maofo be ihany ny toe-javatra eto amin'ity firenena misy anay ity,
kanefa mahatoky zay fa hisava ny lalana ianao, hisava ny zavony ianao ka hazava ny lalana, dia ho tonga any amin'ny tena firenena vaovao tokoa zay, firenena vaovao matahotra an'Andriamanitra, fa tsy firenena mpiteny ratsy, tsy firenena mpanaonao foana, tsy firenena manisy ratsy ny namana na mifanisy ratsy, firenena mizarazara, fa firenena iray tahian'Andriamanitra. Mahatoky izany zay. Dia noho ny fitokinay fa hamaly vavaka ianao, mivavaka ihany koa dia akamanay mivavaka nampianarin'i Jesosy anay manao hoe: rainay ozy ny an-danitra, masinina anie ny anaranao, tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny fiteponao, tian-tany taky ny an-danitra. Eo ananio izay any nasazo anay, amamelany eloka taky ny namelanay sy ny eloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fakapana, manafany ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra tokotsika rehefa malala fa nomeny fotoana malalaka tsika afaka mangataka dia ho tahian'Andriamanitra tsika. Ifampiarabitsika izao rehefa malala. Ny fampiarabana omeko ihany ny toromarika fa raha manana hafa moa ianao tsy maninona zany. Amin'ny tompo ny fahefana dia omeny ianao ny fiadanana. Satria azo ny fahefana dia omeny ianao io fiadanana io. Amin'ny tompo ny fahefana, zay ny fampiarabana, omeny ianao ny fiadanana. Zay. Dikan'izay mas dia hoe amin'ny tompony fahefana zay, izy mana fahefana anome fiadanana. Amin'ny tompony fahefana eny aby hatreo zany tsika fampiaraba, fampitsikitsiky tsara, fampijery tsara, fankatiava tsara, satria zany ny didin'i Jesosy Kristy. Zany ny fifaliana ho antsika. Zany hoe fifaliana ho antsika e. Teneniko ianareo fa tsy misy mampiferinayna fa tsy raha ny fiangonana mikorotana mambony ambany ireny, tena ianao fa miditra varavara-piangonana dia hidirany devoly keo. Fa tsika dia tehirizon'ny tompo anatin'ny fankatiavana itsika rehetra, ho amintsika rehetra ny fiadanana. Zao tsika dia tonga eo amin'ny raharaha fitina ho an'ny asan'ny fiangonana. Alohan'ny raharaha fitina dia misy an'ireto zavatra reto anentanako antsika raha teo. Eto ihany no ianao azy. Ny anankiray dia amin'ny asabotsy 13 ny volana ho avy zao, ny atokopira Ariela, fa 30 taona moa izy io, 30 ianareo, 30 fa 30 taona, 5 taona fa nangatahan-tsodrano teto amin'ny fiangonana, hisy concert hira fiderana, fifaliana amin'ny fideranan'Andriamanitra, tanterahana ao amin'ny avoria, ao ny TVM zany, TVM ny avoria zany, TVM eo amin'ny 10 fefy ny anosy eo dia 10 fefy aty amin'ny arabe, dia eo anoloana eo ny avoria, eo anoloana eo miditra ao anaty vavahady ny avoria. Ka dia izay no anasana antsika rehetra, satria zava-dehibe zany hoe fa 30 taona zany, marina fa tsy hoe jobily zany fa fankalazana, dia manasa antsika fiangonana. Amin'ny firy moa ilay izy? Amin'ny roa sasany ny any dia manentana antsika rehetra zany anatrika ireny, tsika zany ao ny choral, ao ny sampana, ao ny fikambahana samihafa. Reny fotoana ireny dia fanehoana ny fankatiavana, fanehoana ihany koa ny fiarah-mientana amin'ny fideranan'Andriamanitra. Ka dia ho tongotsika rehetra hanotrona izany fideranan'Andriamanitra izay tanterahany atokopira Ariela izany, taka ny nanotrona antsika ihany koa ny atokopira hafa rehetra eto amin'ny fiangonana, satria tsika na dia maro aza dia teny iray ihany eo amin'ny Kristy. Ka dia mahireza rehefa malala aza manadino an'izay, satria tsy mandalo lady l izy, tsy mandalo lady tso fa avy dia sabotsy zao. Amin'ny lady ma tsy mbola azo ampatsahivina hoe amin'ny lady arariva misy an'izao, fa izao zany izy dia amin'ny sabotsy zao ao amin'ny avoria no anaovana ny fiderana an'Andriamanitra, andao hidera Ariela, andao hidera no lazana azy. Ka dia matoky ny tompo rehefa malala fa ho tanterahan'ny tompo izany. Toy izany koa
ny asabotsy 20 jona dia misy fiaraha-misakafo ho an'ny fanorenana ao amin'ny espasy Vohitsarafy any Ambojanahary no misy an'izay sakafo fanorenana any. Ny antony dia tsotra, manao ny dalitsika amin'izao fotoan'izao, misaotra ny tompo aloha fa ny fitaovana rehetra hafa rehetra vy hazo eritrereto tsara fa ny vy amin'io aloha zany dia amam-polo taonina no mandeha eo zany fa ny hazo ohatra fotsiny ny hazo fisaka zao dia nahatratra tany amin'ny 700 any ny ilaina 1700, ny boiron koa any amin'ny 2000 latsaka kely any 2000 latsaka kely ny ilaina. Dia be deabe zany ny andraikitra sy ny rehetra eo dia misaotra ny tompo fa nomeny ny tompo atsika zany fa ny zavatra mbola tsisy tokotany mihitsy zany hatreto dia ny ciment. Misaotra ny atopira mainty milalo fa zareo moa zany efa nanonona fa hanome 520 ciment zany hoe raha taonina mahery kely eo zany zay 520 zay. 570 nisan'ny ciment ilaina eo amin'io dalina voalohany io. Dia mba ataovy kely ny kajy raha 570 zany ny sorana 520 firy zany? Firy zany? Za tsy mahay samarika moa fa nareo tena mahay azy. Mbola misy 700 zany, mbola misy 13 tonnes eo, 13 tonnes eo no ilaina anaovana io dalina voalohany io. Hatreto aloha dia nomeny ny tompo atsika izay ilaina. Ary misaotra azy tsika. Hatreto matoa mandeha ny asa dia izay ilaina dia nomeny dia manao tsika kanefa mbola matoky tsika fa omeny. Mbola omeny tsika io ciment satria mbola misy ciment, mbola misy vato kely, mbola misy fasika, mbola misy rano, mbola misy rehetrarehetra ao anatin'izany rehetrarehetra zany karaha mampiasa sy ny rehetra dia matoky ny tompontsika fa omeny. Dia io fiaraha-misakafo amin'ny 20 ny volana jona io ny asa mety efa mandeha fa io no azahoana manefa an'izay zavatra zay ka dia miara-mientana zany tsika rehetra taka ny fanao ihany, tsy misy hoe be amidy eto amin'ny fiangonana fa fanasana ny eo dia mandray ianao dia manao zay zaka ianao fa fanafahafoizana dia matoky tsika fa omeny Jesosy atsika izany rehetra zany. Ka dia manentana sady atsika ny sabotsy 20 ny volana io raha sitrapon'Andriamanitra moa an'izay tsy mahana fiara dia karakaraina ihany ny fiara mba azahoantsika mandeha makany dia voafetra ny toerana any, voafetra be ny toerana any dia samy zany mandray andraikitra amin'izay tokony andraisana andraikitra, tsy resa-bola ny tena ngeda be fa ny fandraisantsika ny anjara amin'ny asan'ny tompo ary tsy misy be amidy any, tsy misy be amidy amin'ity araka ny fanaontsika raha teo fa dia mandray fanasantsika dia manao zay zakytsika dia misaotra ny tompontsika fifaliana ho atsika na ohatrinona vitatsika ao anatin'izany rehetra zany. Dia matokytsika ravana malala fa ho tanteraka inko zany raha tsy diso koa tsy mihoatra ny tsy misy 300 akory ngamba ny tena zakan'le toerana fa mety 20 sy 200 ao. Raha betsaka mety 20 sy 200 ao zakan'io toerana io ka dia tsy hoe hifarombaka akory tsika fa dia tongava raiso ny andraikitra amin'ny alahady heriny dia efa ho vita ny taratasy fanasana dia mandray azy fotsiny tsika. Tsy misy hoe tolorana taratasy fanasana fa raisina ny taratasy fanasana. Taka izany koa na mivalopy eto amin'ny fiangonana ireny valopy pentekostre tsy misy hoe mena ty valopinao fa mandray ianao rehefa tsy handray ianao moa zany fa tsy afaka mandray tsy misy olona afaka miteny aminao hoe anahoana ianao tsy mandray valopy fa mandray ampitiavana ianao manao ampifaliana ianao zay zakanao no ataonao fa tsy hoe zay foinao akory zay zakanao no ataonao dia vita ny asa liavana malala. Voninahitra ho an'Andriamanitra fitinina amintsika zao na raha ny fiangonana. Enery mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra indray mpianakavin'ny finoana amin'ity alahady ity manona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra arak'izay efa ny fampiarabana teo moa dia ny tompo ny fahefana dia omeny an'izany fiadanana izany isika ary zany mbola azahoantsika manome voninahitra azy aty an-tranony. Alahady fandraisana moa ity alahady ity
dia misy ny fandraisana fanasan'ny tompo manasa ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra mba iombon-databatra hiatrika zany latabatra masina izany ny rakitra moa tahaka ny mahazatra ihany ity amin'ny altara no anatanterahitsika azy rehefa fandraisana tahaka an'izao. Avy amin'ny fikambanana mpiasa fahasalamana amin'ity taona ity no feno 12 taona ny fikambanana mpiasa fahasalamana izay nijoroany teto amin'ny fiangonantsika teto. Dia isy ny fanamariana izany ka dia reto misy andro vitsivitsy izay anamariana an'izany fa 12 taona ny orenan'ny fikambanan'ny mpiasa fahasalamana izay. Any amin'ny 7 ny volana Jona ka hatrany amin'ny 2 ny volana Jolay dia isy conférence débat zany ho tanterahana isaky ny amin'ny 5 ora sasany riva. Lazaina teny zao ilay izy mazahoantsika manomana ny fotoana satria zava-dehibe zany hoe mahakasika ny fahasalamana izany indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia amin'io daty io zany fa 7 ny volana Jona ka hatramin'ny 2 ny volana Jolay isaky ny amin'ny 5 ora sasany dia isy an'izay conférence débat izay misy fampianarana misy fanentanana mazava ho azy moa zany fa resaka fahasalamana ilay izy kanefa tsy ny fahasalaman'ny vatana ihany fa ny fahasalaman'ny vatana, ny saina ary indrindra ny fahasalamana ara-panahy ihany koa. Zay no tanterahana ao anatin'io conférence débat io. Dia mitohy indray zany ny 7 ny volana Jolay sy ny 4 ny volana Jolay isy salon de la santé zany ho tanterahana etsy amin'ny toerana fanaovana baskety etsy ambadika itsy zany isy stand maro samihafa ao eo ny fanaovana dépistage dia hitantsika ao anatin'izay moa zany araka hoe salon de la santé azy ny resaka fahasalamana maromaro arak'izay nambara ty hoe isy stand maromaro koa zany hitsangana ao anatin'izay. Reo zany aloha zany no fanomanana sahady ny fotoanantsika no ilazana azy teny zao zany fa isy an'izay etsika ara-pahasalamana izay ho tanterahana mba ho fanamariana izany fa 12 taona ny fikambanan'ny mpiasan'ny fahasalamana izay. Avy amin'ny sampana tanora kristianina, ny sampana tanora kristianina dia ikarakara etsika ara-panatanjahantena baskety ihany moa zany basketball natao zany fa tsy misy foot moa zany fa zay ihany aloha zany no tanterahana. Dia ny sokajy izay manao an'ilay izy zany dia ny ao ny vétéran sy ny open moa zany dia lehilahy ihany koa ilay izy fa tsy misy vehivavy indray zany. Zay no sokajy anatanteraka an'izay etsika ara-panatanjahantena izay. Ny fanatanterahana azy dia ho an'ny sokajy vétéran zany dia omaly sy amin'ny sabotsy ho avy zao eny amin'ny gymnase Ankatso no anatanterahana izay etsika izay. Fa ho an'ny lehilahy ho an'ilay sokajy open kosa dia amin'ny 4 sy ny 12 ary ny 7 ny volana Jolay no anatanterahana ny fanatanjahantena na le basket zany eny amin'ny kianja Barea indray no anaovana an'izay lalao izay. Misy fandraisana anjara ao anatin'izay satria misy sokajy maromaro zany na avy amin'ny fiangonana io na avy amin'ny tanora samihafa na fikambanana izay andray anjara ao anatin'io ka dia ny fandraisana anjara dia 200,000 ariary. Ny fikambanana zokila sy ray aman-dreny amin'ny sabotsy ho avy zao fivoriana tahaka ny fanao mahazatra amin'ny 3 ora tolakandro dia miantso ny mpikambana rehetra zao anatin'izay ho antsika ihany koa zay efa mahatsiaro fa zokila ray aman-dreny dia afaka miditra ao anatin'izany fikambanana izany dia amin'ny sabotsy zany ny fivoriana. Ny rodorodo izay nataontsika tamin'ny alahady lasa teo ny rakitra izay natao tety amin'ny altara moa zany ho amin'ny asa fanorenana misoratsika fiangonana ny amin'ny fanaovana an'izany asa eto amin'ny fiangonana izany. Tsy atao hoe mahavaky tratra ny fanaovana ny asa fa tena asan'ny tompo io dia manao amin'ny fitiavantsika ary isaorana ny tompo ary isaorana antsika fiangonana ihany koa ny amin'ny fanatanterantsika an'izany mba ho voninahitra Andriamanitra. Ny azontsika zany tamin'ny rakitra rodorodo tamin'ny alahady lasa teo dia nahatratra 2,458,200 ariary ho antsika izay mbola zatra amin'ny franc moa zany dia 12,291,000
franc zany ka dia makasitraka indrindra tsika fiangonana ary mbola mitoy ny asa hatrany arak'izay efa nataony nanentanany ray aman-dreny mpitandrina teo moa dia mahery hatranytsika ao anatin'izay. Ny amarana koa ny anjarako dia reto anankiroa reto sisa. Ny anankiray dia nisy fantatsika fa ny ray aman-dreny mpitandrina moa dia manoratra boky fa maromaro zay ny boky nosoratany ary ity indray zany misy an'ity boky ity indray zany zay vao navoakany dia boky kely izy tia somary jerena kelikely fa ny ao anatiny tena ngeza dia ny lohateny dia fanafahana ny geja manjo ny olona. Fantatsika loatra ny fiainana izay iainantsika ety amin'izao tontolo izao ety, indrindra amin'izao vanim-potoana izao be da be ireo zavatra mangeja ny fiainantsika na ny fiainantsika andavanandro fotsiny dia misy ireo fahazarana izay tahaka ny heverintsika hoe fiainana zany kanefa dia mangeja ilay izy dia zany no hitantsika ao anatin'ity boky kely ity dia ao ihany koa zany matoa hoe inona ilay geja dia eo koa zany ny fanafahana azy ary zany no vahaolana izay hoentin'ny ray aman-dreny mpitandrina izay nosoratany ao anatin'izao boky kely izay navoaka izao indray. 3 ariary ny vidiny ranomarina, tsy dia hoe vidiny akory le izy raha ny zavatra ao anatiny fa dia hoe zay moa le izy atao amin'ny fitiavana ary atolotra amin'ny fitiavana mba ahasoatsika fa tsy dia le hoe resaka vola loatra akory dia afaka manantona zany zay ndray anjara ho amin'izany boky kely izany. Raky mpisarona sy voady manao ity raky mpisarona ity zahay noho ny mbola nanomezan'Andriamanitra fahasalamana sy fanomezam-pahasoavana anay. Noho ny fanomezam-pahasoavana dia manolotra vola 1 million d'ariary zahay dia mitsinjara toy izao ny 200 000 ariary ho an'ray aman-dreny mpitandrina ary 800 000 ariary kosa dia ho an'ny fanorenana ary mangataka vavaka ho an'ray aman-dreny mpitandrina sy ny laharan-kira 7,7 ao amin'ny firahana FFPM dia ny komitin'ny fanorenana no anoy ho amin'ny fanentanana izao. Miarabantsika rehetra hatrany ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary manonona ny fiadanan'Andriamanitra raitsika ho amin'ny sambatan'olona, ho amin'ny sampianakaviana, ho amin'ny tokantrano. Feno ny voalazan'ny ray aman-dreny teo fa ny fitenenana no doatra ny fefoloha dia ny manatevina no mahatsara azy. Araky ny voalaza teo dia mandeha ny asa fanorenana vita ny tapany enim-bolana voalohany tamin'ity taona ity. Nisy hetsika maromaro no man'ny komitin'ny fanorenana amaranana an'izao enim-bolana voalohany zao. Araky ny voalaza teo dia misy ny sakafom-pifaliana izay iarahantsika indray ho fanatanterahana ny amin'izany asa izany. Zany moa dia atao ny 20 Jona 2024 eny amin'ny espasy Vohitsara fe izay tsy iza fa zanaky ny fiangonana ihany ny tompon'izany espasy zany ary isaorana sahady izy amin'izay tolotanana nomeny satria dia izy moa anisan'ny ao anatin'ny komity dia fa nanolotanana sahady izy ho fanampiana amin'izany asa fanorenana izany. Toy izao ny fanatanterantsika izany sakafom-pifaliana izany. Ny fandaniana rehetra dia itsika ihany no hiantoka azy. Tanterahana zany izy tonona ho fanahin'ny fahafoizana amin'ny fanatanterahana zany zay rehefa vita moa ny devis mino fa amin'ny herin'ny androany dia fa ho tafavoaka sahady izany devis ho tanterahana amin'izany fandaniana izany. Izasy anao zany no anomen'ny vary, izasy anao no anomen'ny loka sy ny sisa eny hatramin'ny sira, dia izasy anao ihany koa no mihinana azy, izasy anao no miservia, izasy anao no manao ny trano ny espasy salema. Itsika mianakavy tsy andry olona avy any velany tsika fa itsika mianakavy nanao ny asa rehetra araky ny voalaza teo hoe toroteny ny asa fanompona dia fanolorantena aloha ny voalohany indrindra
ary indrindraindrindra ihany koa fijoroana vavolombelona ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra, ny amin'ny indrafony, ny amin'ny fitahiana izay nomeny asy ianao. Ny valopy dia tsy ho zaraina fa izaho sy ianao no andray anjara feno, anantona ny tompona andraikitra, anantona ny komity, anantona ao amin'ny trano fisainanao ny amin'izany zavatra ho tanterahantsika izany. Hitantsika fa mandeha ny asa, manao ny dalina voalohantsika zany zao araka ny voalaza teo hoe 5,700 ny ciment ilaina. Ny vy dia isaorana an'Andriamanitra ny voalohany indrindra, fefa azo daholo ny vy. Isaorana ihany koa ny fiangonana, fefa betsaka ny vitanareo fa mbola misy koa ny tsy ampy. Izay no angatahany komity tolo-tanana amintsika ny amin'ny zavatra izay tanterahantsika. Ka 5,700 ny ciment ilaina araka ny voalaza teo, ny 5,20 efa nomeny antoko-pira mainty milaly, 7,700 zany ho zaraintsika fiangonana ray manontolo ny fanantanterahana an'izany. Ny salamo fa 5,50 zay sady teny faneva ny antoko-pira Ariela amin'izao fa 5,30 taona zao no azo ijoroana vavolombelona ihany keo fanantanterahana ny asan'ny fiangonana. Dia zao hoe zay rehetra manam-pofinaina aoka samy hideran'i Jehovah. Fijoroana vavolombelona, fideranan'Andriamanitra, izany asa tanterahantsika izany, mety amin'ny alalan'ny hira, mety amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny fitoriana, fa fanantanterahana ny asa ihany koa dia fideranan'Andriamanitra izany. Ka eto no iampitako amin'ny fanentanana faharoa, akalaza ny 5,30 taona ny antoko-pira Ariela. Tao anatin'izay taona maro izay dia maro ny zavatsarotra ny lalovana, teo ihany koa ny mety ho fitahiana sy fanambinana, satria tena teo moa zany fa tsy hoe mety, satria matoa mijoro ny antoko-pira Ariela, matoa mijoro izay dia ny voalohany indrafon'Andriamanitra fitiavany. Manoloana izany zava-dehibe sy ataon'Andriamanitra amin'izany dia anatanteraka ansakira goavana izay. Goavana ho satria sambany teo amin'ny tantarany antoko-pira Ariela angamba nankalaza ny hoe aladiny Ariela zany, fotoana itrontronam-bavaka ny Ariela no nivoaka ny fiangonana izay. Araka ny voalaza teo eo amin'ny avoria, eo anosy, amin'ny asabotsy ho avy izao, amin'ny asabotsy ho avy izao, 13 jona manomboka amin'ny 2 ora sy sasany. Ao anatin'izany dia anotrina na eo ihany koa ny antoko-pira 3 eto amin'ny fiangonana. Fa ny tena tsindriana dia zao hoe voafetra ny toeranany. Misy ny valopy izay efa nizaraina, misy ilay mavokely dia misy ilay fotsifotsy. Ny mampiavaka an'io valopy io dia hoe ny toerana izay ipetrahana any zany mahasamy hafa azy. Fa ny tena tsindriana dia zao hoe valopy ray olona anankiray, tsy dia le vola loatra fa le toerana ny mahatonga an'izay. Raha nandray valopy zany ianao dia tsy afaka hoe hitondra olona roa, satria eto aloha dia isaorana an'Andriamanitra, fefa azo lazaina fa lany avokoa ny tapakila, raha tsy vitsivitsy angamba ny sisa, dia izay no isaorana atsika fiangonana sady amin'ny fandraisana anjara, indrindrandrindra ny fanohanana na Ariela, satria ery lehibe ho anay antoko-pira Ariela ny fanotronanareo. Ka mino sy matoky tompoko fa hoentintsika ijoroana vavolombelona, anehoana ny fahatsaran'Andriamanitra ary ho fisaorana an'Andriamanitra no iarahantsika manatanteraka amin'izany rindran-kira izay ho tanterahany antoko-pira Ariela zany, izay tena indrindraindrindra fijoroana vavolombelona araka ny voalazako teo hoe ny fitiavan'Andriamanitra ny famindrapony. Efa fantatsika araka izany ary fa efa araka ny zavatra ataon'ny Ariela mandrakariva dia hoe manao zavatra mendrika ny voninahitr'Andriamanitra mandrakariva izay ny voalohany indrindra. Fa ny faharoa ihany koa dia hiezak'izay anome fahafaham-po ho anareo rehetra izay anatrika, anome aim-panahy indray hatrany ho voninahitr'Andriamanitra ary indrindrandrindra fijoroana vavolombelona amin'izay rehetra ataontsika. Ho azy Andriamanitra ny voninahitra
ho amintsika kosa ny fitiavany. Amen. Ia, vetivety fotsiny miazakazaka isika amin'ny fanatanterahana ny asa dia tahaka izany koa ireo sampana sy fikambanana samy mba manao izay vita. Ny sampana vokovokomanga zany amin'ny alahady faraika amby roapolo ny volana jona, io moa no alahady ny sampana vokovokomanga manerana ny sahany FJKM, dia izy ireo koa zany ny hariva miantso ny tarika fanilo sy ny mpandihana dia manasa antsika fiangonana ho amin'izany fa dia ho amin'ny asa fanorenana avokoa no anatanterahana ireny hetsika samy hafa ireny sy dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Andeha alohantsika ravana malala amin'ny fanoloran-tena masina ho an'Andriamanitra, mavidibidiky kely isika fa lasa moa ny fotoana dia ao anatin'ny fahavitrenana no anatanterantsika izany. Ny tokopira moa ianareo no manana anjara amin'ny fanentanana sy ny fampaherezana ny olon'Andriamanitra.
Simbalusaina Fanieto Atalece Sifia Talatsaya Kizairi Nifu Severina Uso Tesava Panayani Lavamira Sakizani Fanyasu Itukina Hanube Fifalina Sitanane Siza Fakristi Uvema Fakacha Simbalusaina Fanieto Atalice Sifia Tanatsaya Isairi Nifu Severi Lausu Kesava Panayani Lamamira Chakisani Anyasu Itukena Anube Pipalina Siwanani Siza Fakristi Katsawaluni Hetu Erangavo Atlatina Fahasa Laliano Amita Itiza Pacherevu Evuru Ravanala Vezireli Paisi Elice Amavina Ititakaneva Simana Ayare Vanitopu Umumba Simita Katsawaluni Hetu Erangavo Anantina Fahasa Laniano Amisa Itiza Pacherevu Evuru Ravanala Vezireli Paisi Elice Amavina Ititakaneva Simana